mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsara avindray tonga amin'ity fotoana manokana ity izay anarantsika ny ten'Andriamanitra tonga amin'ny lesona ho an'ny lehibe sika milohan'ny nidirana amin'izany dia vavaksika ry Andriamanitra tsara indrindra. Tompo mandoalika eto anatrihanao izay mitanondrika eto aminao satria matsiaro tsy mendrika tokoa. Mangataka aminao Tompo mba hamela ny fahadisoana sy ny ilika rehetra, andrakotra ny fahasoavanao aminay ka nala ny ota rehetra izay tsy tianao aminay tokoa. Mangataka izahay mba havaozinao mandrakariva izay tsirairay avy ka nanatoetsaina tahaka anao ary koa ho amin'ny zavatra izay tena nirianao anay tokoa izay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe ny mariky ny biby tia. Ny mariky ny biby tia. Nresaka isika bebe kokoa ny Apokalipsy 4:12. Ny sokajy anankiray dia miankoaka amin'ny biby tia ary ny iray kosa dia mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ao anatin'izany ny didy 4 ilay andidy izay tadiavin'ny fahefan'ny biby tia ovana sy ny finoanan'i Jesosy. Izao no fifanoherana misy eo amin'izy ireo. Miasa amin'ny alalan'ireo biby tia avy amin'ny tany sy ny ranomasina ny devoly mba hanozongozonana ny fahefan'Andriamanitra ka ny fon'ny fiankohofana no iantefany famelezana an'izany. Tsy inona izany fa ny sabata. Eo amin'ny andrina na eo amin'ny tanana no misy ny mariky ny biby tia. Ny andrina dia tandidin'ny saina izay toeran'ny feon'ny fieritreretana sy ny fisainana ary ny fahaiza-manavaka. Ny tanana kosa dia maneho ny fihetsika sy ny asa atao. Ho avy ny andro izay amoahana lalàna manakana ny fahafahana ara-pivavahana nanantsika ankehitriny ary mety ho haingana tokoa izany noho izay mety ho fiheverantsika azy. Ireo izay manaraka amin'ny ampahitsiana ny ten'Andriamanitra sy mitandrina n'ilay tena sabatan'i Jehovah na holazaina fa manohitra amin'ny firaisana sy ny tombotsoan'ny fiarahamonina izay iombonana. Ireo manaja ny sabata amin'ny Baiboly dia ho ampangaina, ho fahavalon'ny lalàna sy ny filaminana, ho mpandrondana ny lalàna mameny fiainana ara-pitondran-tena eo amin'ny tany amamonina ka mahatonga fanjakan'ny baharoa sy fahalotom-pitondran-tena sady miantso ny fitsaran'Andriamanitra hianjady amin'ny tany. Holazainy fa kirina, mafy hatoka, manao tsinitsina ny fahefana mihitsy izy ireo raha sarotina amin'ny fanarahana ny feon'ny fieritreretana. Ho ampiaingaina olona tsy manaja ny fanjakana mihitsy ary izy amin'izany. Ny fiangonan'ny Roma dia manambara fa ny alahady ozy izy no mariky ny fahefan'ny fiangonana. Marina tokoa fa ny Eglizy Katolika dia milaza fa avy amin'io fanovahana io ary izany fihetsika izany dia mariky ny hery sy ny fahefan'ny fiangonana eo amin'ny sehatra ara-pivavahana. Bokin'ny Apokalipsy dia nilaza mialoha fa amin'io avy mandritra ny fotoan-tsarotra manerana an'izao tontolo izao dia hiatrika fiovana goavana ara-politika, ara-tsosialy, ara-pivavahana ary ara-moraly ny tontolo misy atsika.
Amin'izany no anamafisana ny fitandremana ny alahady ka tonga n'izany ho mariky ny bibidia avy eo. Averiny indray fa tsy nolazaina antsika ny fomba hitsangan'izany rehetra izany, ny teboka lehibe ihany no ambaran'ny soratra masina antsika, saingy ampy anehoana amintsika izany fa ny fifanandrenana lehibe dia fara amin'ny fiankohofana amin'ny bibidia na amin'ny mpamorona. Isan'andro izany dia manasa antsika andinika hoe ity zavatra ataontsika ity ve dia manambara ny fiankohofana amin'ny bibidia sa manambara ny fiankohofana amin'ny mpamorona. Ohatr'izany ihany koa manontany tena ianao amin'ny zavatra ataonao isan'andro na ny safidy ataonao isan'andro eny amin'ny toerana rehetra misy anao. Moa ve ianao handray anjara amin'ny asa lehibe ao anatin'izany, amin'ny fitandremana ihany koa hijoro amin'ny sabatany andro fahafito sa ho aminy handray anjara amin'ny fiankohofana amin'ny bibidia. Dia mirary mba hisafidiananao ny tsara indrindra dia ny marina dia izay voraketan'ny soratra masina ary izay fanandehanan'i Kristy ihany koa. Toavaka isika. Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay izany. Ampio mandrakariva izahay hisafidy ny tsara avy aminao ary ihany koa tsy hisafidy fotsiny fa mangataka ny fanahinao masina ny mehery anay ahafahanay miala ao anatin'ny fahazaranay izay tsy izy. Omeo anay ny fanahinao masina, omeo anay ny herinao feno ka ianao tokoa ny tianao arahana, ianao tokoa no lalana sy famarinana ary fiainana ka mba ahazo ny fiainana avy aminao izay, ahazo ny hery avy aminao izay, aharo ny fanjesena avy aminao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.